Tondesina indray eto anatin'ny fotoana ny fanomezantsika tompoko lahy tompoko vavy mbola pitsika hatrany ho an'olona niaraba ho antsika rehetra mpanaraka ny vaovao amin'ny fahitalavitry ma-TV. Ireto indray ireo vaovao isan'ny isongadina amin'izao alina izao nikasika ny fivoriana tsy ara-potoana ny anten'ny ara-pirenena izay hisokatra manomboka rampitso. Eo ihany koa ny famindram-pahefanana teo anivon'ireo ministera maromaro toy ny ministera ny serasera, ny fampalam-baovao sy ny fifandraisana amin'ny isan'ny androm-panjakana, ny ministera ny toe-karena. Ireo no isan'ny asongadina anatin'izao fampahalalam-baovao santionany moa ireo fa manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Niantso ny amin'ny sy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anten'ny ara-pirenena tokoa moa filan-kevitry ny minisitra voalohany izay niarahan'ny filoham-pirenena tamin'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao efa miomana amin'ny fandraisana izany ary ny eo anivon'ny lapan'ny Tsimbazaza Vola Ravoavy eo amin'ny isan'ny Tsiry Rakotoarison. Raha piso manomboka amin'ny 10 ora maraina no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fitaom-pivoriana tsy ara-potoana ny anten'ny ara-pirenena. Fivoriana izay ifantoka amin'ny fandiniana amin'ny fitsipika amin'ny feny anten'ny ara-pirenena ary mifamerenana amin'ny fifidianana amin'ny bromaritry ny anten'ny ara-pirenena. Momba ny fampiatoana amin'ny bromaritry ny anten'ny ara-pirenena, raha tsy ahivana no zoma lasa teo ny Prime Ministre ny Dr Cool Roger dia efa nilasa fa tsy maintsy atao ny ara-dalàna izany. Raha ny zava-nisy teny amin'ny anten'ny ara-pirenena androany dia efa mimakomana amin'ny fandraisana amin'ny fivoriana mpandraray eo nivon'ny androm-panjakana ity. Fivoriana izay mbola ifandrohitana ny tarika ny zokiolona sy ny zandriolona eo nivon'ny anten'ny ara-pirenena ve sa ny filovofy tamin'ny fivoriana manokana voalohany no hitarika izay fivoriana manomboka rampitso izay. Eo am-piandrasana izany dia efa mimakomana ireo izay kandida ho mpikambana eo anivon'ny bromaritry ny anten'ny ara-pirenena ary efa mandeha mifandresen-dahatra eo amin'ny samy solom-bavam-bahoaka.